manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo atsika atao anatiny ity tokantrano izay mampandroso an'ity télévision ity na izao onjam-peo izao ny tenanay pasteur Tovinarivo Marivony pasteur Randriana Malala Heritina no ato ankavanana miarabanao ihany koa pasteur. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakafy pasteur Tovo fahasoavan'Andriamanitra ho andreto pijery andreto indro andeha tonga dia hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra rainay io misotranao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy noho ny famondraponao tsy hita lany ka mbola mahatonga anay afaka mitory ny teninao sy manambarany amin'ny sitraponao amin'reto vahoaka ireto. Matoky afa izao teninao izay lefanao izao tokoa dia manasitrana mitondra famonjena, mitondra fanafahana, mitondra hery ara-panahy lehibe ho an'ny tsirara iaby isam-batan'olona. Raha toka misy ao anatin'ny tsy fahasalamana dia ianao tomponao anasitrana an'izy ireny amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ireo ao anatin'ny niady mafy ka tratrana fahaverezan-kevitra lalina dia ho fantany ao anatin'ity fampahirezana sy fampianarana ity fa Andriamanitra mahay manokatra lalana ao amin'ny tany efitra ianao, mahay mampiboboka loharano eo amin'ny vatolampy ianao, ary afaka manokatra lalana eny amin'ny habakabaka ianao tompo vitanao no manasokatra an'izany satria ianao no Andriamanitra faratampony amin'ny fahalalana sy ny fahaizana. Ankehitriny tompo dia mangataka ny fanainao masina izahay hanampy anay sy hitary-dalana anay eto hanolo-tsaina ny mpanomponao amin'ity andro anio ity amin'izao fianarana ny baiboly izao. Misaotra tompo. Amen. Sekoly baiboly ho atsika rehetra ity fampianarana ity manesy moa tsika zany zao hatrany amin'ny bokon'ny Genesis ka tsy mijanontsika raha hatrany atsy amin'ny bokon'ny Apocalypse zany hoe taona mihitsy no isaina zay vao mety ho vitantsika zany rehetrarehetra zany dia mana izany anaty zany tsy voatery foana hoe eto amin'ny bokon'ny Genesis tsika dia io foana no resantsika fa mamadibadika baiboly ihany ny tenanay eto miresaka any amin'ireo andalan-tsoratra masina hafa zany hoe misaky ny toko sy andininy dia ny baiboly ray manontolo tonga dia avadika ao anatin'izay rehetrarehetra izay saingy ho asesitsika ny fianarana azy. Misy lohevitra lehibe anankiray izay ho tanterahantsika etsy amin'ny Collegium de Madagasikara etsy Tsontsombe ny sabotsy fahafitony volana aprily amin'ity taona 2018 ino zany mandrendry fandaran'ity dia ny sabotsy fahafitony volana avrily dia isy famaranana ny andro firavoravona lehibe ny Pasika izay nampitondraina ny lohateny manao hoe mandrosoa amin'ny lalina dia mahazahoa hazan-drano-betsaka. Ary zany indrindra no antony ity fandaran'ity mba hitaonanao sy hitarika anao mba androso lalina ao anatiny zany rehetrarehetra izany. Zany hoe eo amin'ny atsasaky ny bokon'ny Genesis eo no vitantsika hatramin'ny fotoana io dia ho anareo rehetrarehetra zay azo heverina hoe mpanaraka n'ity fandaran'ity ianao atao anatin'ny tokantrano ato dia mba hiaona atsika amin'ny sabotsy fahafitony volana avrily io etsy amin'ny Collegium manentana anao izay manasanao izay mba hiaontsika amin'ny fotoana io hiaraka sy hivavaka ao anatin'izay lohatry hoe mandroso lalina izay ny amin'ny fenty fampianarana ny baiboly ity dia alefa de ny melo ihany moa zany mba fanentanana sy fanasana ho atsika rehetrarehetra zay. Io no mba fiaonana voalohany ho atsika rehetra zay mpanaraka ity fandarana sekoly baiboly ity izany. Ohatr'izay ngamano ny amin'iny teny fampidirana kely iny pasteur Heritina fa ny lesitsika moa zany omaly dia ny resaka ny fironany ataoko hoe firenena lehibe anankiroa na ny foko lehibe anankiroa zay anisan'ny tonga fahavalony zanak'Israely taty aoriana dia ny taranaky ny Moabita sy ny Amonita. Tsy izy akory no niavily izy ireo fa ilota no nanambady ny zanany vavy anankiroa. Mamenatra moa na ny teny an'izany azy kanefa dia izay mihitsy le fahamarinana atao anatin'ny baiboly. Dia raha mijerentsika le izy dia tsy nieritreritra ny tenany ho diso akory reo zanaky lota vavy anankiroa, tsy mba nanameloko ny tenany akory izy satria
lay lova ratsy lay osona lay toetsaina tsy voafora avy tao Sodoma no mbola tao amin'ny zareo reo ka rehefa mbola mipetraka tao aminy zay zavatra zay a de ratsy lavitra no le toetsaina sodomita ndray raha mbola ny zavatra mitranga satria dia ny famototra teo a ny mpianakavy ray aman-dreny a sy zanaka ohatr'izay ny famitinana ny zavatra iny ny tapany faharoa zay ny anarantsika tao anatin'iny ihany koa dia ny loza ateraky ny fisotroana divay sy ny fisotro-toka zany hoe ny filomanosana ao anatin'ny alcool sy ny zava-mahadomelona izay mitera-doza ho an'ny fiarahamonina mitera-doza ho an'ny ankohonana satria dia tokatrano maro no misavoritaka noho ny alcool olona maro no didina vavony sy didina tsinay no ny fisotroana toka olona maro no tratrany cancer amin'ny avokavoka noho ny toka sy ny sigara zany zavatra zany no anisany miteraka ny loza am'izao fotoana izao ny am'ireny bara misokatra ety seroa reny a izay tena azo everina hoe anisany miazakazaka mihitsy ny fisokafan'izany bara izany a amin'izao vanim-potoana izao ary hitantsika tsara ihany koa fa vokatry ny fisotroana fifoana zavatra mahadomelona no mahatonga andreny le hoe nisy zazavavy kely tsy ampytaona tarina zazalahy kely tsy ampytaona dia ny violen'ny olona nisy raha matolo violen'ny olona dia ny vonony avy eo na misy ray kely maka ny zanabadany dia zavatra misy zany ary efa tany amin'ny andro ny lotany efa misy zany vokatry ny alcool sy ny fisofoana sy ny fisotroana zava-mahadomelona ohatr'izay le izy zany hoe tena ratsy le izy nefa no mono mahafinaritra ary havana malala amin'ny tompo a dia Andriamanitra tsy avy antsony marina ary fanimpanota mbaibebaka tsy nisy olombelona ozy miboky mitorony teny tetỳ amboniny tany zay nanao ny tsara ka tsy nanota ary tsy misy marina na de ray akory aza fa samy efa nanota izy rehetrarehetra zany indrindra no antony natombavan'i Jesosy Kristy hamonjy ny mpanota hanafaka anao be dehibe amintsika ny mety hoe niezaka ny ala dia avy eo ny verina ihany nanao ny planina rehetrarehetra hoe afahana mitoka afahana misigara afahana amin'ny zavatra mahadomelona fa tafaverina ihany ianao satria raha ianao no miezaka miala dia voafatotra ihany fa raha Jesosy Kristy tompo zay nilaza manao hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo dia ho afaka tokoa ianao rehefa i Jesosy a no manafaka atsika ny anjarantsika dia zao hoe manosoa lalina amin'ny fanomponan'ny tompo midira lalina dia ho hitanao anie fa isy vokatsoa lehibe ny fanafahana anao aza mieritreritra ny tenanao hoe rehefa afaka amin'ny fahotana vo hivavaka na afaka amin'ity adalako ty vo hivavaka hiala amin'ity fijangajangako ty aloha zay vo hitra ny am-piangonana fa na de mbola manatin'izany toerana zany ianao ka vonona ny aiky sy vonona hibebaka dia manatona n'Andriamanitra fa hanampy anao Andriamanitra ary tsy maintsy ho afaka tsika ry havana malala ao amin'ny tompo zay ny famitinana pasteur Hertina fa dia amaky ny tenin'Andriamanitra tsika raha eo ambany masinao ny baiboly a dia ao amin'ny bokyny Genesis toko 20 ny tapany voalohany ray aloha zany a no ovaka itsika pasteur na ovaka itsika daholo ny toko sy andininy roapolo ray manontolo satria hita hoe fofo ihany a dia tonga dia mirosotsika rehefa avy eo a ao anatin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra ny tahoary a amaky ny tenin'Andriamanitra tsika Genesis toko 20 voalohany dia nifindra ny ala teo i Abrahama nakany amin'ny tany atsimo ka nitoetra teo anelanelan'ny Kadesy Sora ary ny vahiny tao Gerara izy ary hoy ny filahazany Abrahama ny saravadiny anabavitra izy dia naniraka Abimeleka mpanjakany Gerara ka napaka any Sara fa Andriamanitra nankeo amin'ny Abimeleka tamin'ny nofy no ny alina ka nanao taminy hoe indro fa ho faty ianao noho ny vehivavy zay nalainao fa vadin'olona izy fa Abimeleka anefa tsy mbola nanakaiky azy ka hoy izy tompo ao ho vinaonao koa va zay firenena marina tsy raha lehilahy va no laza tamiko hoe anabavitro izy ary raha vehivavitro nanao hoe anadahiko izy koa tamin'ny fahatsoran'ny foko sy ny fahadiovan'ny tanako no nanaovako izany ary hoy Andriamanitra tamin'ny nofy eny ary fantatro ihany fa tamin'ny fahatsoran'ny fonao no nanaovanao izany ary za kosa dia niaro anao mba tsy hanao tamiko koa izany no tsy namelako anao manendry azy ary ankehitriny avy reny ny vadindraha lehilahy fa pahaonany izy ka hifonao anao dia ho velona ianao fa raha tsy averinao izy a aoko ho fantatra fa ho faty koa ianao dia ianao mba amin'izay rehetra mety ho anao dia ny fomaraina koa i Abimeleka ka niantso ny mpanompony rehetra ary nanambary zany rehetra zany teo anatrehany ka dia raiky tahotra indrindra ny olona ary Abimeleka dia nampaka ny Abrahama ka nao taminy hoe inona izao nataonao tamina izao
ary inona zao ratsy nataoko taminao izao no dia nahatonga eliko alehibe tamiko sy tamin'ny fanjakako ianao zavatra zay tsy tokony ataony nataonao tamiko ary koa Abimeleka tamin'ny Abrahama inona no hitanao no nanao zany zavatra zany ianao dia hoy Abrahama satria hoy izao tsy misy fahatahorana n'Andriamanitra tokoa amin'ity tany ity ka hovono'ny olona aho noho ny amin'ny vadiko nefa anabaviko ihany tokoa satria zanaka vavany raiky fa tsy mba zanaka vavany reniko ka dia nanambady azy aho ary raha nampifindrafindra hiala tamin'ny tranony raiko Andriamanitra dia hoy izao tamin'ny vadiko izaho no soa ataonao amiko any amin'izay tany rehetra lehantsika dia lazao hoe anadahako izy ary Abimeleka nakaondry sy omby isaky izy lahy araky izy vavy ka nomena ny Abrahama reny ary Saravadany dia naveriny teo aminy ary hoy Abimeleka indro eo anoloanao ny taniko mitoera amin'izay tianao ary koa izy tamin'ny Sara indro efa nomeko sekely volafotsy arivo ny anadahanao indro fanampena maso aminao zany dia amin'izay rehetra momba anao ka dia efa nazo nirary ianao ny amin'ny izany rehetra izany ary Abrahama dia nifona tamin'Andriamanitra ary Andriamanitra lahasitrany any Abimeleka sy ny vadiny mba mimpanompo vaviny dia niteraka izy ireo fa Jehova efa namomba tokoa ny vehivavy rehetra tamin'ny ankohonany Abimeleka noho ny amin'ny Sara vadiny Abrahama. Ya zava-dehibe pasteur ny anoizantsika indray zany ity sekoly baiboly ity hatakarana ny tena fevitr'Andriamanitra sady toko manko ny pasteur ny mahatonga na pasteur maro mpitandrina maro fiangonana maro indraindray tsika ohatrany lasa tsy afaka mamokatra intsony dia misy antony ny pasteur atao anaty baiboly ato misy antony atao anaty baiboly ato hoe maninona ny fiangonana sasany lasa maty ilay fifoazam-panahy lasa tsy afaka mandrosotsony ny fiangonana ary be da be ny mpanompon'Andriamanitra pasteur mandalo ao anatina zany krizy amin'ny fitantanana amin'ny asan'Andriamanitra izany krizy amina fitantanana amin'ny asan'Andriamanitra ary tsy mety mahita fahombiazana mihitsy amin'ny asan'Andriamanitra fa za tena miteny amin'ireo mpitandrina zay mijery an'ity fandarany ty ampanitra tena mahazo tombon'ireo olo ireo pasteur raha mijery an'so fandarany mahazo tombony ianao satria misy lesona goavana foana ampitaina amitsika isaky le mandeha zany pasteur zao toroteny zao dia misy lesona goavana foana ampitana amin'ireo olona ireo hoe izao indray inge ny fihevitr'Andriamanitra pasteur tsisy zavatra mandeha izany raha tsy ampandehanina zay dia efa zavatra teneko amin'reto olona reto tsika mieritreritra ampandeha fiainana fa tsisy zavatra mandeha ho azy zany raha tsy ampandehanina ka raha mieritreritra ianao fa miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao na asan'Andriamanitra nataonao na atao tokantranao ataonao mpivavaka tsotra ka mieritreritra ianao fa Andriamanitra ny amonjy anao Andriamanitra no amaly vavaka anao Andriamanitra no hitahanao dia tsy afa-miala amin'ity baiboly ty ianao pasteur tsy maintsy mianatra zay voalaza ato ianao raha mendrandra valim-bavaka sy fitahian'Andriamanitra raha mendrandra fahagaganana fanasitranana avy amin'Andriamanitra na tianao na tsy tianao tsy maintsy hiato fa be da be olona nge pasteur mieritreritra hoe mitomany izy dia amaly vavaka azy Andriamanitra mandadilady izy hoe vonjeo Andriamanitra fa mafy mahazo ny ekolazy ny janako tsy voalo ny fatantsy voalo afa baraka mihitsy atompopotika vera dia izy mieritreritra fa satria izy mandrotsaka ranomaso dia iainao azy Andriamanitra ny zavatra ifamatoratsika amin'Andriamanitra pasteur dia ty baiboly ity ary tsy maintsy mahatakatra ny fihevitr'Andriamanitra ato tsika ry havana tsy maintsy mahatakatra ny zavatra tian'Andriamanitra holazainy tsika zay Andriamanitra vo afaka mamaly vavaka atsika ozy izy zay foana pasteur Andriamanitra rehefa manao zavatra mbola mafisitsika foana tsy hoe misy Andriamanitra bolonga amin'ny be avy any an-danitra dia hidiny eto dia hanampy anao fa Andriamanitra rehefa manao zavatra dia ny teniny ihany no alefany ozy izy any amin'ny Genesis hoe ny teniny izy hoe misy zao dia nisy mazava miteny izy hoe misy ihany tsy dia nisy zavatra io misy tendrombohitra dia nisy misy biby manidina dia nisy biby manidina vorona manidina misy azany rano dia nisy zany Andriamanitra tsy mila misahirana fa izy miteny ka
izy raha amonjy atsika raha nao zavatra amin'ny fiainantsika dia atraveran'ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny baiboly no ahafahan'andriamanitra manao zavatra iny fiainantsika ka misy olona mety indraindray mieritrehitra hoe aizany anarana ny baiboly ray manontolo manahoana ny anina ny vadio any ny tele ifa dia tena tenin'andriamanitra isanandro isanandro tsy akitsanina ny tsy akijanona ny tenin'andriamanitra eto toroteny foana andriamanitra rehefa hitarana bavaka malivavaka anao tsy maintsy maingy amin'ny teniny ary ianao tsy maintsy malala ny teniny ary tsy maintsy mianatra zay lazain'ny baiboly zay lazaiko pasteur hoe tombotsoanao tsy haingitsaingitra ny anarantsika nyity pasteur tsy hoe mianatra nyity tsika satria te alala fotsiny fa mianatra nyity tsika satria te hotahin'andriamanitra tsy hoe fahalalana fotsiny pasteur ny anarany eto de mahalala fotsiny tsika ay ve zany no anaty baiboly ay ve i abrahama mivadiny saray ay ve ihany no zao tsy zay fotsiny ataotsika fa raha te andray fitahina sy valim-bavaka ianao de tsy maintsy miainga ato amin'ny tenin'andriamanitra daholo pasteur ato anatin'ny baiboly no anananao fahalalana ka tonga atsika anana fatakarana zay lazay misoratra masina ary zay fatakarana izay no anivozantsika n'lay fitahina foana pasteur ertina raha nera misy olona te ho tahin'andriamanitra sy ho ambinin'andriamanitra de tsy maintsy manana fatakarana zay lazainy baiboly zay ny mahatonga soratra masina amin'ny teny foana manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisin'ny fahalalana zany hoe misy tombontsoa be dia be ara-panahy aranofo ny amin'ny hoavinao sy ny amin'ny ankehitriny mety tsy ho azonao mihitsy na de hivavaka azy ianao raha tsy manana fahalalana sy fatakarana ny tenin'andriamanitra ny mampiavaka mipanakarena sy ny olona mahatra de ny fatakarana ananany azonao ny mampiavaka ny sonosony malagasy de ny fatakarana ananany ny sono pasteur tena andro any anao mamoaka telefône na torisina tsara be ohatrany iny raha pitsy iny efa vita amin'ny piraty ary ainy io ny sono zazakely 5 taona de efa mahay resaka elektronika manana fatakarana lala be reo ary zany mampiavaka ny olona ambony sy ny olona ambany ny olona ambony sy ny olona ambany de samy manana maso samy manana orona samy manana ny vavany samy manana ny tongony samy manao ny akanjony ary ny alalanao ny olona ambony sy ny olona ambany tsy ny akanjo anaovany any koa fa ny satria ny akanjo anaovana na friperie zao efa mora pasteur friperie zao efa mora afaka makatahaka ny olona ambony ny olona ambany amin'ny alalan'ny akanjo anaovany fa ny atakaranao izy olona ambony ary tsy olona ambany de ny fatakarana tsy ny fahalalana ananany ny mampanakarena ny mpanakarena tsy ny volananany tsy hoe manakarena izy satria be vola be non tsy resaka vola any aposy ny mpanakarena ny mampanakarena azy fa mampanakarena mpanakarena de ny saina ananany sy ny fatakarana ananany za pasteur efa nahita olona be ohatrany ange nahita olona karazany loatra any mahita olona ianao tena olona glady be mihitsy tena ohatrany fa ny patron ny pota kely fa le patron io de zao eo ambony seza eo fotsiny izy de hitanao le seza midikodiny reny eo izy de mandray telefôny allo ay le anare any amin'ny douane de mipotsipotsa telefôninao fotsiny izy de eo fotsiny izy eo ambony seza fa ny mpiasany amina rivony ary ny mpiasa reo tena misy olona tseritseritana mihitsy misy ngeza be misy kely fa le patron mapatron azy mampanakarena azy manana saina izy de ambony seza fotsiny izy pasteur no miketriketrika de mandeha ny zavatra rehetrarehetra ary ny mampahanitra ny mahanitra de zao ny saina ananany ihany koa izy tsy manana fatakarana loatra fa zay zavatra takany ihany ny takany de tsy fatany zany hoe manao importation na exportation zany tsy fatany hoe milliard zany tsy miresaka an'zany izy tsy takatry ny sainy zany fa nitakatra ny de 12005 de 7005 ka rehefa miresaka izy de zao aiza le variko telo kapoka nindraminareo azonao tsy malala fa tsy telo kapoka izy tsy malala fa tsy 10 izy satria zay ny takany ka ty ilaza aminao hoe atao anatin'ity baiboly ty pasteur de misy fatakarana lalina zay afaka anovany toe-tsainao sy ny toeponao atonga ny fiainanao andray fitahina sy fahasoavana lehibe avy amin'andriamanitra ka tsy azonao dinganina ny baiboly sao de heritreritra anao hoe inona koa ny andaninandro baiboly tsy hinanakanio hinanakanina pasteur ny fianarana n'ity baiboly ty ary atafita lavitra anao raha tanory ianao ka mpivavaka koralina mianao nyity toroteny tsy fampianarana ity ho lasa lavitra ianao
amin'ny fiainana rehetrarehetra eo ampianonany to fandarana to paster ka eto ny zavatra mitranga eto a dia miverina ihany moa zany paster le problème ny Abraham tary amin'ny asana Genesis toko fafiry izy iny le nidina tany Egypta toko fatelo amby folo sa fefatra amby folo izy iny de le niteny hoe nandainga izy zany satria Sara tsara tarehibe Sara de i Abraham sy Sara moa zany mivady de natahotra i Abraham manoloanany hoe mpanjaka manodidina na olona manodidina de noho ny atsara tarehan'ny Sara de tsy sahany mihitsy no niteny hoe vadiko ane io fa rehefa misy manontany de hoe anabaviko ane io ina moa le kendreny Abraham am'izay hoe so de vonon'ny olona izy raha vao miteny hoe vadiny io de vonora nga io nyfatyany de alaitsika ny vadiny de mieritreritra zany Abraham hoe manisy soa azy ny olona raha miteny izy mana hoe anabaviko de asian'ny olona soa zay foana zany tao an-tsainy izy mivady reo de lasa tafiatavalatsaka tao anatin'ny lainga indray andro izy de ny vahiny tao Gerara zay ny fandeha ty tantara ty tao am'le mpanjaka tao Abimeleka de rehefa ny vahiny tao izy a de atak'izay ihany nataony niteny tam'le mpanjaka tao izy io anabaviko izy de ozy izy koa Sara hoe io anadahako de nalainy le mpanjaka Abimeleka i Sara saika hovadiny saika hovadiny de tamin'ny oalina io Andriamanitra nisy eo tamin'ny Abimeleka de niteny taminy ino ny ty adalana nataonao ty nakavadin'olona ianao ahita lozy ianao ahita lozy ianao avereno malaky io vadin-draha lehilahy io de zao no nambarany Abimeleka eo amin'ny 15 tsy raha lehilahy va no nilaza tamiko hoe anabaviko izy ary raha vehivavy koa nanao hoe anadahako izy koa tamin'ny fahatsorany foko sy fahadiovan'ny tanako no nanaovako an'izany tamin'ny fahatsorany foko izy sy ny fahadiovan'ny tanako no nanaovako an'izany de hoy Andriamanitra tamin'ny nofy eny ary fantatra fa tamin'ny fahatsorany fonao no nanaovanao izany ary za kosa niaro anao mba tsy hanao tamiko ka ho izany no tsy namelako anao anendry azy ary ankehitriny avereno ny vadin-draha lehilahy fa mpaminany izy ka hifonao anao de ho velona ianao fa raha tsy averinao izy ao koa fantatrao fa ho faty tokoa ianao de ianao mba am'izay rehetra mety ho anao io paster de misy lesona anankiray faran'izay goavana itsika raha lasy anabavy aza mialokaloka mihitsy eo ambadiky le hoe tsy fantatro ane zany tsy nahalaly tsy haiko ane le izy za pasteur tena mampitandrina ny olona indrindrandrindra anao mpivavaka mijery an'ity fandaran'ity meza foana mandeha lalana mahitsy sy mazava eo anatren'Andriamanitra raha mbola te ahita fitahiny ianao ary fahasoavana irotsaka amin'ny tokantranonao aza miolakolaka aza miolakolaka fa Andriamanitra de nilaza tsara pasteur manao hoe am'izay marina no isehoako fa marina ozy izy am'izay mahitsy no isehoako fa mahitsy a ary am'izay fatrapiolakolaka no isehoako fa lalitsaina zany hoe Andriamanitra pasteur tsy azo vazovazina mihitsy tsy azo vazovazina mihitsy am'izay fatrapiolakolaka ozy izy Andriamanitra no anehoako fa lalitsaina io manko pasteur itsika mpanompon'Andriamanitra ndraindray alay-parina ary tratranyty le tenyty manao hoe ahoanao inona ny omby maty fa ny hena no hoanina de na misy zavatra fatapatatsy le pino azy any ambadiketro hoe ohatra ny zavatra tsy normal ty ohatra ny zavatra tsy madio ty de alay-panatsika eritreritra hoe tena alay-panatsika eritreritra hoe ka za nge tsy nalaly za nge tsy nafantatry zany nge ny atony nividianako iny ohatra zao ohatra pasteur resako anao ohatra ividy zavatra halatra ianao zany fividiatrina zavatra halatra zany nge pasteur tsy mahasoa atsika ane zany ahoana moa pasteur ohatra misy télévision écran plat valeur ana 5 millions vidiny io any amin'ny magasin io ohatra nefa misy mivarotra eo aminao 1,500,000 ary mbola tsy hainy miady varotra ary ianao de hoy ianao hoe 800,000 ny ananako de nomeny ianao jeretinao nge pasteur misy zavatra maromaro ombadika zay resaka zay voalohany
valerana 5 millions io télé io vidina eny magasin amidin'le olona aminao 800 000 ireto pasteur ny zavatra tsy maintsy mitranga na alatra io télé io azonao na tsy alatra io fa an'le olona tokoa an'le olona tokoa ireto zany ny zavatra mitranga fantatrao zany hoe alatra io zavatra io tsy fahamarinana io zavatra io ahoana no asainao raha nabavy rahalahy ividy télé-ana 5 millions amin'ny magasin efa 800 000 ny ividiananao azy fa efa misy ao conscience anao tsy maintsy miteny ao aminao ao misy feo miteny aminao hoe tsy mety zao alatra io tsy marina io fa zao ny ho atsaitsika tsy raha rahiko raha nga fa ara-dalàna ny taratasiny a vidiko raha nga fa zara na alatra na inona aloha nga isy hitany eo atao tranoko ato fa vidiko zany pastera le hoe mody fanina eo anatren'Andriamanitra nefa tadidio fa tsy mahasoa anao zany zany le fiolakolahana tsy mahasoa anao ny fahatongavan'io télé alatra io ao an-tranonao ao ambadiky ny fahazahoana ao an'io télé io de jerenao ny pasteur anomboka izy zavatra tsy mandehany amin'ny asanao any anomboka misy arety maso azo ny zanakao na azo ny vadinao anomboka izy zavatra tsy ety ao anatin'ny tokantranao manomboka tonga nykorotana satria anao napiditra asaky na devoly napiditra entana alatra tao an-tranonao de tadidio fa miaraka amin'iny entana alatra iny de misy ozona mitsofoka ao anatin'ny tokantranao pasteur ianao anefa te hialokaloka ao ambadiky le hoe za tsy mahalala za tsy mahafantatra tsy fantatra ao ahoana moa zany pasteur ahoatra ny tsy alalanao an'zany fa alatra zany faharoa raha ozy izy ianao mana hoe tena fananany mihitsy io ka tena fananany mihitsy io fanararotana ndraiky zany pasteur azonao raha tena fananan'le olona ary io vidiny 5 millions ahoana no asainao vidy an'io 800 000 francs 800 000 francs efa ho ary amin'ny ampahafolon'ny vidianan'le olona azy fanararotana zany zany hoe ianao nahita azy hoe tsy voalohany ny akolazin-janany nahita azy anao fa poritra vola izy satria mety marary ny vadany satria hitanao hoe mety sahirany izy ozy anao ararotiko ty vidiko aza tsy manana fa tsy 800 000 omenao tsara tsy omenao tsara indrindra pasteur raha hoe mpanompon'Andriamanitra no ararotinao ohatry zany tsy mahasoa anao zany de mety eritseritra anao hoe zanganangalatra za vidy normal ny fanarahanay io mifanaraka zay nga izy azo tereny nga izy zazakely zay fa tadidio tompoko Andriamanitra mandanjalanja atsika Andriamanitra mandanjalanja anao zavatra anakoroa ihany ny ao anoloanao na alatra io zavatra vidinao io na io fanararotana ary na alatra io na fanararotana io tsy mahasoa anao zany manararotra olona ao anatina fahasahirananay zany tsy mahasoa anao no manambaka olona ao anatina fahasahirananay zany ka ndraindray tsika hialokaloko am'le hoe zany vidy normal ny taratasiko ara-dalàna jereny zavatra rehetrarehetra normal fa hoy Andriamanitra no vadin'olona io avy reny hoy Andriamanitra fantatro hoy Andriamanitra tamin'ny Abimeleka satria i Abimeleka nanalatsy ny tenany eo amin'ny andenin'ny fadimy ozy izy i Abimeleka tsy raha lehilahy fa nylaza tamiko fa nabaviko izy ary raha vehivavy koa nanao tamiko hoe anadahako izy koa tamin'ny fatsoran'ny fokony sy ny fadiovan'ny tanako nanaovako an'zany zany hoe nieritreritra i Abimeleka pasteur fa satria izy nanana fanazavana afaka nanome fanazavana afaka namaly an'le demande d'explication afaka namaly an'izay izy de nieritreritra izy fa ho afamora raha ny efijery mahitsy de mitombona mihitsy ny fanazavany Abimeleka hoe manana ny rariny satria manana ny rariny izy ilerangaty iny laza fanabaviko izy le raha matoty iny laza fanadahako izy normal neny ahy ary zany tsy izy inona moa ny tsinoko am'zany inona ny fahotako fa hoy Andriamanitra aza mialokaloko am'zany ianao avy reny ny vadin'olona aza mialokaloko am'zany ianao hoy Andriamanitra fa sao de ianao hieritreritra hialokaloko an'zany de no heverinao fa ho avelako ho afamora am'zany ianao zany pasteur no mahatonga atsika mampianatra ary zay ho an'ny torotentsika hoe tsara ianao mianatra baiboly ohatrao zany mahatonga na miteny hoe mandehana mahitsy eo anatren'Andriamanitra am'izay zavatra atao rahalahy aza ampidirana ozona ao an-tranonao ao
ividy tomobile ianao ohatra de tomobile azonao tamina fanararotan'olona ohatra efa nahitan'izany maka pasteur RAV4 any amina 150 millions na 170 millions vidin'le RAV4 de poritra vola le vehivavy nitaraina tamiko mihitsy moa le vavy tam'izay de ninambola taminamako pasteur ninambola 35 millions de rehefa ninambola 35 millions izy de daty hoe am'izao averiko ny le vola de ho averiko 50 millions averiko 50 millions 2 mois teo izy nomeko azy de nataoko antoka ozy izy le tomobile de nomeko azy ny taratasy de nataoko antoka tany am'le tomobile de tonga pasteur le 2 mois ozy izy de mba nangavy taminy hoe am'ty herinandro ty le vola nivoaka fa aloha re mba ifanaraka kely tsika fa aza zany hoe tara herinandro zany le tokony andoavana le 50 millions tsy nanaiky le olona ozy izy fanarahantsika androany alatsinainy fa tsy amy zoma raha vao tsy penao alohany amy rojo izy latsako RAV4 anao questionina hoe 170 millions vidin'le RAV4 lasany 35 millions de tsy voalohako pasteur tamin'ny andro tseno izy le 50 millions le miaraka am'le zanabola zany de rehefa tsy voalohako izy le izy de nalainy izy tonga ozy izy le vola ny alakamisy de tonga tany hoe ty le vola de ity le 50 millions anao feda ty le tomobile tsy nanaiky izy pasteur efa navadiko tamin'ny anarany navadiny tamin'ny anarany dolo le tomobile lasany pasteur le tomobile 170 millions tonga ano ale anaba de ianao ve heritreritra am'izany fanararotan'olona fanambakana olona fa mieritreritra ve anao fa mahasoa anao zany eritreritra ve anao fa mampety anao zany mieritreritra ve anao fa asony taranakao io tomobile io zany nge pasteur ho ale hoe olona mody fanina eo anolohan'ny tenin'Andriamanitra mitondra loza riavako mitondra loza ao amin'ny tokantranonao ny fampidirana zava-boozina toy ny halatra vidy halatra fanarana halatra ao tokantrano na fanararotan'olona poritra le olona de mivarotra ny salony aminao de vidinao mividiny mora be poritra raha ohatra ka tsy maninona poritra le olona ka mba vidinao le salon amin'ny vidiny tokony ho izy tsy maninona ary pasteur ohatra hoe vidin'le olona 3 millions le salon mba efa nampiasainy ray volana azonao ka mba vidinao ohatra 2 millions 500 mba tonony azy zany fa raha ozy izy ianao hoe avetsy de 1 million ny volako nefa vidiny olona vo 3 millions tamy ray volana dinio ny rariny fa aza diso mialokaloka am'le hoe efa nifanarahanay io fa mety nifanaraka tokoa ianao fa misy alahelon'olona tafiditra ao amy sambranao eo ambo fandrinanao ao amy tokantranonao ary io alahelon'olona io de mifamatotra amina ozona izay hitondra problema ho anao zany pasteur ny tokony hitandremana eo anatria fadibona tompo ary rapino anao mijerynyty fandarany ty misy antony ireo blocage be da be ao amy tokantranonao misy antony io tsy fandehanan-javatra amy tokantranonao io misy antony io olana tsy mety miva reo trotran'olona tsy mety miva reo problema tsy mety miva amy tokantranonao so amizanakao so de misy zavatra zany resamy pasteur zany eo tokantranao za de manorevitra anao avoay ao io andana midio am'izay avivarotanao azy fa aza mitahiry zava-booziny aloha manana fiainana tsotsotra pasteur kanefa tsy misy alahelon'olona aloha manana fiainana tsotsotra nefa mahity sy mazava eo anatren'Andriamanitra toy zay ohatra hoe mamirapiratra ianao kanefa ny alahelon'olona alatra sy ny zavatra mifamatotra an'izay tsy mahalasa lavitra anao io mitondra oziny io pasteur ary tena mitondra oziny io satria Andriamanitra de niteny eto tena fantatro i Andriamanitra fa tamin'ny fahatsorany fonao nanaovanao zany fa zany niaro anao mba tsy ahita loza ho amiko avereny moramora mivadiny raha lehilahy de milamina ny resaka pasteur atofo eto amin'ity andalatsoratra masiny ty a dia misy zavatra vitsivitsy pasteurity ty zay tsara ho fantatry ny olona teo aloha zany lay tantarany i Abrahama sy Sara zay efa niteneninao teo hoe tafiditra tao anatina lainga ihany zareo na de mpanompon'Andriamanitra ary zay lainga izay no saika ny tera-doza mihitsy tera-doza ho an'izy n'izy mivady satria efa tany apela-tanany Abimeleka mihitsy Sara tamin'ny fotoana io dia zay le teny rana mpivady tsy de tsara loatra io resaka ao ambony fandrina io zany raha vao tsy mahitsy io de mitera-doza io pasteur ary zay ny diniana tsara rehefa mifampidinika ny mpivady eo ambony fandrina eo na eo ambony seza eo
ny anankiray faharoa de izao i Abimeleka de nanehoan'Andriamanitra zavatra tamin'ny alalan'ny nofy. Tsika de malala tsara le tenin'Andriamanitra ny bokon'ny Joba toko fa 3:7-7 hoe misy fomba fanao itenenan'Andriamanitra de anisan'izany ny nofy sy ny tsindrimandry. De tamin'ny alalan'ny nofy no nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Abimeleka teto hoe avy ireny ny vadin-draha lehilahy fa mpaminany izy fa raha tsy averinao de maty tokoa ianao fa de miteny aminao azay. Zany pasteur tiana de maneho ny hoe raha misy olona anankiray anehoan'Andriamanitra ao anatina fahitana na ao anatina nofy misy zavatra seho an'Andriamanitra de misy heviny lehibe zay nofy zay. Tsika moa de miteny foana hoe misy ny atao hoe nofy tsara, ary ny nofy tsara de azon'Andriamanitra ho taterahany zany tahaka ny nofin'ny Josefa de tateraka tsara mihitsy lay nofin'ny Josefa zay le nofy tsara zay. Fa misy nofy ratsy, io nofy ratsy io mety avy amin'ny devoly fa mety avy amin'Andriamanitra ihany koa. Teto de tena nofy ratsy mihitsy naseho an'Andriamanitra ny Abimeleka, nofy tena mampitahotra hoe avy ireny fa ho faty any ianao hoe marainy ny andro tsy androny zay mamparainy andro diny fa efa naveriny. Ka ndrandray ry havana misy zavatra tokoa aseho an'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny fahitana. Tsy voatery ho mpanompon'Andriamanitra pino ianao fa eto anie Abimeleka na tena marina tsy mpanompon'Andriamanitra zany izy fa notsondrin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofy Abimeleka teto de nanehoana an'io zavatra io. Ka ndrandray anao atao anatin'ny tokantranato misy loza efa miseho ohatra manofy loza tratrin'ny accident zany ianao, na manofy enjeran'ny trano, na manofy ohatrany hoe misy loza miseho foana de tadidio tsara fa raha mbola tsy miatra aminao io loza io de Andriamanitra mihitsy no miteny aminao, no miantso anao hoe miverenaingana mivavaka de amboary ny lalanao eo anatrehan'Andriamanitra. Mety nisy fotoana tokoa araka ny teny pasteur Ertina teo, mpanao tsindry azo leny ianao, reny karazan'ny olona pisy loko ny tanin'olona de mahavita taratasy santoka vetivety ao, de reny le mpanao kolikoly avo lento reny de milamindaminy ery nareo mianakavy ohatrany hoe nareo tsy sambatra indrindra zany eto ambonin'ny tany nefa voky kolikoly ny kibonao, voky an'io alina elo-bahoaka rehetrarehetra io de mety etra ny tenanoa fa milamina. De jereo tsara ny rehefa matory ianao hoe fa misy hery manindry anao, misy hery mampanofy zavatra fahafa, manofy tontolon'ny omby zany, tontolon'ny omby enjehan'ny alika de afatotry ny biby, biby lava, afatotry ny biby lava de misy sary ohatran'ny horera maloto zany miseho eo anoloanao eo de ny fiheveranao any ohatrany hoe nofy mandendeha azy fotsiny fa tadidio tsara fa raha mbola tsy miatra ny fahatezeran'Andriamanitra de miverena amin'Andriamanitra, tena miverena amin'Andriamanitra. I Abimeleka ane teto tena mitombona mihitsy ny raisonnement teto pasteur ozy izy manao hoe tamin'ny fahatsorany foko no nakako azy. Mety ho zany tokoa, mety misy olona anankiray tokoa pasteur Ertina hoe politra vola tokoa nga izy de mivarotra tany izy 2 hectara dia tsy nanambola izy ikarakarana ny papier de novidina mora be, misy mpanambola anankiray nividy any mora be de ndraindray le pasteur misy zavatra mampalahelo ihany ndraindray na dia eo amina tompona andraikitra anankiray azy hitanao fa tany tokony hoe 1 million na 2 million zao tany mpanjakana ohatra ny vidiny io de misy mividy an'io 25 000 de 15 000 nefa tany-bahoaka io fa raha ny vahoaka tsotra no maka an'io tsy mahazo an'io fa raha olona mahitahita io de mahazo ny mora be, sady mahazo mora be mbola mahazo malalaka be ihany koa fa le vahoaka madinika zany sady misisitsisy kely eny amin'ny trano sasesiny sy ny zavatra maro samihafa rehetrarehetra eny de raha eritreretintsika hoe mandeha ho azy zany satria anay zao ny tanàna manao zay tiana atao zahay fa tsy zany eny le zavatra mitranky eto le zavatra mitranky eto misy loza mitatao eo ambony lohany Abimeleka ary le ozona de zao mitatao amin'ny taranaka fara mandimby ny enjeran'le karazana ozony pasteur Ertina zany zavatra mitrangy eto. Ny anankiray fahatelo zava-misy eto pasteur de ity rehefa tojo an'izay olana izay i Abimeleka
de ozy izy andriamanitra avereny mivadina lehilahy eo zany ry havana de tady dio tsara fa nivady anankiray vita fanekena eo anatrehan'andriamanitra de tsy azon'izanizy angalarina fa hotana mahafatra any amin'ny bokon'ny malaky atoko faharoany de ozy izy mivoalaza amin'ny baiboly mba hovakiko kely angamba izy pasteur malaky atoko faharoa raha ohatra ka manana baiboly ianao dia miresaka ny tantaran'izay Abimeleka sy Sara zay tsika de ozy izy eo amin'ny andininy fahefatra amby folo malaky atoko faharoa nefa hoy ianareo nahoana satria Jehovah nivavolombelona ny aminao sy nivadiny fahatanyranao zay ny fotanao de namanao sady vady efa vita fanekena taminao azy izy moa tsy nisy anankiray nanao zany va nefa mbola nanam-panahy ihany fa inona refa mitadiavolay anankiray taranakaraka an'Andriamanitra ko de tanyremo ny fanahinareo ary aoka tsisy mitaka ny vadiny fahatandroany fa alako ny fisaorambady hoy Jehovah Andriamanitra ny Israely sy ny fanosonosena ny fampahoriana ny fitafiny hoy Jehovah tompony maro ko tanyremo ny fanahinareo ary aza mamitaka ianareo hitanao fa eto de tena alan'Andriamanitra mihitsy na ny fankalaram-bady na ny famotahana io resaka vady io ary zany pasteur ty na natonga an'Andriamanitra tsy napahita tory ny Abimeleka fa nikotabaisiny tao anatin'ny nofo tao satria vady vita fanekena taman'olona ny tediavinao kilikitiana am'izao ne pasteur de misy olona tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy fantatro zao fa vadin'olona io dia ndre mandeha ao nisy zazavavy kely ohatran'izany miasa amina orinasa lehibe anankiray de ny tena moa pasteur ozy tsy mananasa de telo mirahavavy zay ny tao de rehefa nitsofoka tao am'le orinasa de ny condition zany tam'zany fotoana zany efa elaela le tantara de hoe raha manaiky miaraka am'lay lehibe ao de tafiditra miasa de le anabavy anankiray mpanompon'Andriamanitra fa le anankiray namantsotra fotsiny de zao niteny le anabavy manao hoe ny anao ozy pasteur tsy olo toko am'zany ny tenako ary tsy varotra mifanako am'zany fa le namako anankiroa moa izy nanaiky izy dia tonga de voaray asa tao anatin'le orinasa zavatra ohatran'zany zany zavatra mitranga de zava-dozy zany eo anatrehan'Andriamanitra zava-dozy zany nitrehan'Andriamanitra ary jereo tsara ne pasteur ty ne fantoy an'le tantarany Abimeleka tsy vita teo an'ela izy fa Andriamanitra ny teny io avereny mivadina lehilahy tsy nijanona teo fotsiny fa i Abrahama ihany no afaka mifona ho an'ny Abimeleka tsy Abimeleka no mifona amin'Andriamanitra raha i Abimeleka no mifona vokatry ty famitahana vady ty sy fankalaram-badin'olo ty tsy voavela heliko izy fa tsy maintsy lay mpanompon'Andriamanitra zay nasinao ratsy no mifona aminao eo anatrehan'Andriamanitra zay voavela heliko zany hoe misy olona zany pasteur nanao tsirariny nangalabadin'olona nangalatra ny tanin'olona nangalatra fananan'olona nambotry ny arem-pirenena tsy ho voavela heliko mihitsy izy na hibebaka aza raha tsy mpanompon'Andriamanitra voaosotran'Andriamanitra tahaka ny Abrahama no mifona ho azy eo anatrehan'Andriamanitra ary ny condition de zao izy no manatona ny Abrahama fa tsy Abrahama no sainy makany an-trano hoe tovava any an-trano mazava tsara mihitsy ohatraohatran'izay zavatra nitranga teo ary Abimeleka moa no nafinaritra tamin'ny Abimeleka de ity nanana fahatakarana be mihitsy Abimeleka satria vonteny Andriamanitra hoe mpaminany io de nisy orory sy tahotra mihitsy tao amin'ny fireneny ray manontolo teny hoe de naveriny lay vadin'olona ary tsy hoe naveriny maina fotsiny fa nangataka famelana izy de nitondra fanatitra tondra fanomezana ho an'ny Abrahama de zao rehefa nitora fanomezana ho an'ny Abrahama izy de nifony i Abrahama zay voavela ny eloko i Abimeleka de jereo tsara ny eo amin'ny bokon'ny Joba toko faharoa amby efapolo ao de misy an'ilay namany Joba teny mirahalahy Bildada sy Zofara sy tsy haiko izy alekiray de ireo zany mpivavaka ihany zalahy reo fa mivavaka mivoaka miditra mampahery de aveo manaketraka de aveo manao tsinitsinina ny Joba de tsy mahitsy fo teo anatrehan'Andriamanitra zany ary hitan'Andriamanitra zay toe-pony zay fa taty aorina melohany ny tahin'Andriamanitra ny Joba de nitenen'Andriamanitra mafy ry zalahy telo mirahalahy reo ary rehefa nivavaka reo tsy nenon'Andriamanitra vavaka fa zao ny valim-bavaka azony manatononareo any Joba mpanompoko de i Joba no mivavaka ho anareo mifona ho anareo zay avo amela zany hoe tao amin'ny Joba zany ny lakile fa raha nandra Joba hoe zaraka tsy hivavaka ho anareo fa tam'ireny zanandalo vaisy tena natory tamin'ny baingatany reny ohatra ny latsainareo karaha tsy nivavaka Joba tsy voavela heliko reo pasteur zany hoe
misy mpanompon'andriamanitra tsy maintsy atonona rehefa misy zavatra anankiray nataon'le olona de mibebaka sy mifono eo anatrehan'andriamanitra ary nanao fanatim-panomerana teo anatrehan'andriamanitra izy teny mirahalahy teo anatrehan'ny joba zay vao navelan'andriamanitra ny eliko izy reo pasteur hertina zay le marky le hoe fibebahana io pasteur zay koa moa zany de tsara fatarina foana le hoe le manao tsinitsinona mpanompon'andriamanitra mety misy mpanompon'andriamanitra ny ambanimbany ianao ngambany fahalalany mety misy mpanompon'andriamanitra ny mety hoe ratsiratsy noho ny fiaranao ny fiarany na mety hoe mbola ny fiheveranao hoe bandikely reo bandikely mahay baiboly ozy le ranga anankiray zay bandikely mahay baiboly mety ho zay ny fiheveranao azy de misy fotoana ianao fa tian'andriamanitra ianao ary ozy akamy ianao mana hoe tsy hitako tsony ny lalaka le sao de vokatry ny teny nataonao na fanendrenao mpanompon'andriamanitra na fanaovanao tsinitsinona mpanompon'andriamanitra de tsy afabela mihitsy ianao hatramin'ity androany ianao sy ny taranakao misy famaizana goavana ary mivavaka ianao mandray fanasan'ny tompo ianao misy olona tononao fa tsy afaka mihitsy ianao za de milazanao misy mpanompon'andriamanitra nasinao ratsy na nofisainao na nopitehinao na nalanao baraka tena olomba osit'andriamanitra manana ny fahasoavan'andriamanitra io ary nahitsy fo teo anatrehan'andriamanitra tahaka ny abrahama sy tahaka ny joba nefa nasinao ratsy ratsy io no mifonao anao za pasteur raha mandika ty baiboly ty tena ozy a hoe ny olona tahaka an'izany raha tsy mahay manarotraka mahatakatra an'izao zavatra zao de ho tavely eo foana izy pasteur hertina marina zany pasteur zay teninao zay no zay teninao faran'zay no amaraparana antsika nyretsaka androany le mikitikitika mpanompon'andriamanitra io tena tandremo raha lasiana bavy tena amin'ny anaran'i jesosy no tenenako anao raha tsy hoe pasteur hoe hitanao tena pisoloko tena vraiment tena pisoloko le olona azonao tena afandray zay afandray zany zay zavatra ohatra hoe tena mahita ohatra hoe milaza azo pasteur izy azonao fa mpijangajanga be izy de misoloko volan'olona sy mampiresaka fotsiny raha reny raha ohatra raha reny nikitianao mety tsy de maninona loatra azonao raha reny mety hopitianao ko olona pisoloko zany ka raha mety fa indraindray misy olona tsy fantatra ho akory hoe izy mpanompon'andriamanitra tsy voatery ho pasteur zany zany resakitsika ny pasteur to fa mety olona tsotra izy mety ho vehivavy kely tsotra izy fa ianao manao tsinotsinona azy ary mikitikitika azy ary miady aminy fa hoy ny tenin' jesosy ndray andro tenin'andriamanitra ndray andro ianareo angina fa jehova no iady ho anareo tena mamme fampianarana an'reto olo reo tsika pasteur fa marina le teninao teo anisan'ny mety mahatonga an'ireo ozona maro be zay mibloky amin'ny fiainanao manapotika ny tokantranonao manapotika ny fidiram-bolanao ary miezaka ianao miarina fa tsy mety tafarina miezaka ianao miarina fa tsy mety tafarina miezaka miarina fa tsy mety tafarina mety pasteur mety ho iamatsy anao mety nandinika ianao nisy namisavy ve za mety nandinika ianao hoe vokatry len'le fanimpoditsampona ataoko reny ve efa mibebahanao reny nandinika etinao hoe inona ary ny mahatonga ny fiainako tena bloqué mety io fosafosanao io resadresakao io fikitikitianao mpanompon'andriamanitra fa nambanimbanininao fa nevatevanao mpanompon'andriamanitra zay tsy fantatra ho akory hoe izy nefa andriamanitra malala azy io no mety animbanao io no mety mahapotika n'io fiainanao tsy mety tafarina io no mahatonga ny tokantranonao mikorotana ambony ambany tena diso maivava loatra ianao satria ianao mieritreritra fa afaka mifosan'ny olona rehetrarehetra de afaka koa ianao mieritreritra hoe afaka mifosakohana de mpanompon'andriamanitra ary zanak'andriamanitra satria ianao mieritreritra fa afaka maivava amin'ny olona rehetra de satria de vokatray de mieritreritra koa anao fa afaka manao maivava amina mpanompon'andriamanitra fa zava-dozy io ry avako malalako ao anaty baiboly eo pasteur tena io tantaran'ny abrahama vo nikasikasika fotsiny abimeleka mbola tsy nikasika koa raha ry abimeleka tsy indreniny baiboly tsara de efa jerenao tsara fotsy izy nyvoalazany baiboly eo amin'ny indreny fahavalo folo fa jehovah efa namomba tokoa ny vehivavy rehetra tao amin'ny akonany abimeleka noho ny amy sara
jerenao ny i Abimeleka mbola tsy nikasika ny Sara akory a fa vo nieritreritra ikitikitika ny Sara izy nieritreritra fotsiny de efa nataon'Andriamanitra momba daholy ireo vehivavy rehetrarehetra tao amin'ny akonany tonga de tsisy niteraka daholy vokatsy ilay eritreritra fotsiny hoe vo ikitika maika moa pastera hoe ty ary izy ty i Abimeleka vo mieritreritra fotsiny saika anao zavatra maika hoe enao zay efa nanao action mihitsy manindry ny vohotry Jehova ary zany nge pastera na tonga Davida na i Davida raha mahatakatra zany ny tena hoe olona manana fahatakarana i Saul mpanjaka de nanenjika fatratra ny Davida mihitsy nanenjika fatratra ny Davida Saul mpanjaka ary nitady ny fomba rehetra aminona ny Davida fa nafinaritra izy tsy nahatratra ny Davida hatramin'ny farany fa izao ny famadika ny raharaha i Davida ndray nisy fotoana nahatratra azy ary saika andeo vonoany Davida fa nieritreritra fotsiny Davida hoe non tsy azo atao zao tsy afaka mikitika fampanomponany marina fa mpanao ratsy aty le raha ty manenjika ty Saul mpanjaka ty manao ratsy aty fa zao tsy kasika azy fa izay nikasikasika mpanompon'Andriamanitra hoy Davida ahita problème amin'Andriamanitra tsy nikasika Davida pasteur fa raha mandinika tantara ianao ireo olona nanao ratsy mpanompon'Andriamanitra rehetra anisan'izany Farao ratsy fiafary Farao mpanjakan'ny Egypte anisan'izany lay Amana prime ministre tamin'ny andro Mordekay izay nieritreritra ikitikitika ny jiosy amon'ny jiosy kanjony an'Andriamanitra ny tonga meloa izy nieritreritra amono any Mordekay anatona Mordekay eo ambony hazo fa ny famadika ny tantara tamin'ny sekondra farany izy nanangana an'le hazo ndray no natonona teo amin'ilay hazo natsangany izy nefa tamin'izany prime ministre ratsy fiafara ireo zay nieritreritra ikasikasika mpanompon'Andriamanitra hatramin'ny andron'ny Heroda dia anisan'ny namono an Jesosy sy nanenjika an'ireo apôstôly reo fa ratsy fafara lany ny kakana ary na de teto amin'ny firenena fotsiny ara paster teto amin'ny firenena nge tsisy mpitondra fanjakana nafinaritra ny fiafarany raha vo namongotra ny fiangonana tamin'izany fotoana zany zany fiangonana Jesosy mamonjy zany tany amin'ny 70 tany any 1960 tany any nalaza nitondra fifanjapana fa nisy fitondram-panjakana tamin'izany nanakatona an'io fiangonana io hoe akatodiny de nyroana tamin'izany Daoda fa lazaitina fanangoro-karena angarena milazaina fanangorona volamena de nyroany Daoda fa niafara tamin'ny Ramandrika ny fiafaran'izany fitondram-panjakana zany tonga ndray ta théorina tany amin'ny 85 87 nisy mpitondra fanjakana teto nanakatona an'le fiangonana teo faky fa nifara tamin'ny Ramandrika koa pastera tamin'izany fotoana izany ny fiafarany mpitondra fanjakana io ary fa fahambaraka daholo de mbola nisy ihany ny fanakatonana fiangonana tany amin'ny 2003 2004 tany any fa de hitatsika daholo ny afaran'ny mpitondra rehetrarehetra tadidiko tsara nisy miaramila anankiray zay tamin'izany fotoana zany tamin'izany hoe aloha tsy tenao na ny daty nitazona vozona akanjona pastera vozona akanjona ray aman-dreny ara-panahy nitazominy de nitaritarito ny ray aman-dreny ara-panahy pastera io fa rahalahy marina fa manana basy ianao marina fa manana grady ianao marina fa manana ny tianao fa tsy fanao tsy fanao ny miazona mpanompon'Andriamanitra mivozona akanjony zany tsy fanao miady amina ray aman-dreny ara-panahy ninninona fahotana nataony ary ninninona adosona mety vitany fa lazaiko aminao fa raha enjana be tamin'izany nahazo an'le miaramila ta théorina fa raha nanahirana iny keo tadidiko tsara nisy be ny tanàna tamin'izany tany fariparitsy iny kaikaikin'ny any atsimotsimo tany izay nanakatona fiangonana ary nanenjika fiangonana de nanagadraina mihitsy moa tamin'izany le mpitarika an'le fiangonana nogadraina tamin'izany le mpitarika an'le fiangonana fa nanaraka avy ato rina koa le be ny tanàna tamin'izany nakany aponja le izy pastera de zao tsy fanao ny mikasikasika mpanompon'Andriamanitra za de milaza aminao na inona fahefakinao ninninona gradinao ninninona volanao mipetra tsara aza miady amina mpanompon'Andriamanitra na miteny ray mava fotsiny ary raha zavatra tsy fantatrao
aza manaonao foana amina zavatra tsy fantatry aza mirediridy amina zavatra tsy fantatry fa sodokasihan'andriamanitra io zanakao vavitokana zay maminao io sodokasihan'andriamanitra io zanakao lahatokana tsy fonao io so de ahita problème ianao ary mety ampieritreritra anao zao teniko zao hoe mety mahatonga ny io aretina tsy mety sitrana ary mahaverhevitra ny dokotera aminao io na mivadinao io din'io zao resaky sy toriteny zao pastera so de nisy mpanompon'andriamanitra nenjehanao na aizanao vava na anao vadinao zao ary mety nasianao ratsy na nygadrainao mihitsy ary beba am'zany fa tsy avelan'andriamanitra mora foana am'zany ianao vola mety anananao fa n'andriamanitra tsy mitotalo ny volanao na manana firy miliary anao na manana firy miliary tsy mitotalo ny volanao zany andriamanitra ary tsy mijery ny volanao zany andriamanitra tsy mijery zay gradinao any andriamanitra fa mibeba de mifona de mivoalalana fa mindra fo aminao tompo fadio zany miady amina mpanompon'andriamanitra zany ninninna miliara ampilatananao ninninna grada fa minahita loza daholo pastera zay nampitondra fanjakana izy nampitondra fanjakana izy ratsy fiafara daholy izay niady tamin'andriamanitra nanenjika atreo fotsiny aloha voatanisatsika fa ny tsy voatanisatsika be da be fa tsy maintsy nahita loza ireo zay niady tamina mpanompon'andriamanitra na nikasikasika lesona foana moa zay pastera tovo zay ve izy io sa sode ohatry zay ny rafitinina na olona manana ny maizy anao ianao na mbola tsy pino le olona pasteur mety hoe atao anatin'ny tokantrano de mijery ny fandarana na pino ny vadiny de enjehana sy tenenana ratsy atao tsinotsinona raha mbola tsy resy lahatra ianao de mangina fotsiny aloha zay ngamba ny amezatsika lizy zay ny fahendrena zay ny fahendrena aloha mangina rahalahy rehefa zavatra tsy hay aza hitikidirana fa sao de ahita zavatra tsy zaka zay le fipetraka lizy pasteur atreo no amaranantsika ny fandarana aloha zany amty androandroany ty efa no azavaina tany ampiandroana fa ny sabotsy fa fitony volana avrily raha mety pasteur loha ivavaka aloha daoary de alamitsika zay rehefa misaotra indrindra tompo noho ny fahasoavanao mino zay fa ireto vahoaka ireto nandray zay afatray dia natakatra zay ny hevitra hoe mahalala zay ny hevitrao ary efa nay manao dingana lavitra ny fanomponanao any izany toriteny sy fampianarana zany arovy ny lelanay mba tsy kasikasika mpanompon'andriamanitra na mety fantatray ny fiangonana na tsy fantatray ny fiangonana na mety tsy mitovy jery aminay aza tompo ny fiangonana arovy izay tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany rehetrarehetra zany misaotra indrindra tompo amen eny tompoko araky ny efa natsidika teo sabotsy fa fitony volana avrily etsy amin'ny colligium tsonjombe tsika misivy maraina io ho anao mpanaraka ny fandarana hatramin'ny voalohany ty bokyny genesis ty na izao anao vao naharaka ny fandarana dia manana aloha hevitra iombonany tsika ho feny ny tapan'ny voalohany tamin'ity bokyny genesis ty zany hoe hatreo ny toko fa 5 zao ny vitatsika manapa-tonga ny fotoana io dia asaintsika rehetrarehetra ho tonga amin'ny sabotsy fa fitony volana avrily io satria dia zava-dehibe no iaonatsika izany misy zavatra ngezabe zay apatsahivinatsika ao ny loha hevitra moa de hoe mahazaho mandrosoa amin'ny lalina dia mahazaho azandrano ho tahin'andriamanitra isika atao anatin'ity tokantrano ity veloma tompoko veloma tompoko matoky zay matokytsika pastera fa zava-dehibe zay fianaranandro andray ho toy zany arapitsy moa izy io zany ity hira anankiray ty no amaranatsika azy izay hira fanoloratena raison'ny fiainako anjakao ibebatsika eo anatreny tompo raha nisy zavatra tsy nety manoloratena ho an'andriamana afaka mitoy mivavaka ianao atao trano ato raha mbola te hitoy ivavaka veloma tompoko tainy tompo tompoko